Mankasitraka anao tompo klasy sy tompoka vavy manaraka hatrany ny fahitalavitra MBS sy ny onjapeo MBS radio amin'izao alina izao. Tonga sao tanatin'ny fandarana dinika asaina ampanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Mahery-nato manandafy no vahintsika amin'ity alina ity miarabanao tonga sao eto amin'ny plateau-ny diniky ny MBS indray. Miaraba Andriamantoa Germain dia miaraba ny mpiain'ny MBS rehetra koa. Afana ny adihevitrintsika eto satria iankina tanteraka ao anatin'ny zavatra nitranga eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao mahery-lanto somary ahitsihitsy ametraka fanontaniana aminao amin'ity androany ity milohan'ny tena irosotsika ao anatin'ny fanehoan-kevitra sy ny adihevitra angamba dia tiako mametraka ty fanontaniana ity satria mety tsy zarery no liana amin'izay valim-panontaniana izay hoe inona no mahatonga ny mahery-lanto manandafy tsy ao anatina antoko politika fa mandeha irery amina fanehoan-kevitra politika sa hoe tsisy anehoana n'ilay mamalama ny mahery-lanto manandafy mihitsy ve? Ny azy zany dia tsotra zay efa atao anatina plateforme taloha fantatrareo angamba zany efa atao anatina parti politika koa fa amin'izao stade misy azy zao dia aleoko aloha mizaka ny tenako rery satria manahirana ny raha misy olona manao adalàna na manao zavatra tsy mety dia rehefa miaraka ao anao dia hoe mihaino ekipy ny zavatra iny fa raha amin'izao misy azy zao aloha dia aleoko aloha tena mandeha rery fa mbola betsaka koa le zavatra io koa moa zany ngamba ny tianao tenenina amin'izany dia hoe ny antokony dadako MFM ka le MFM ny manerana amin'le izy na ao anatin'le izy amin'izao raha mbola ady saritaka hoe izy ny teo alohany sy ny tariny ka ho very ny heriko sy ny fotoanako raha ohatra ka hanao an'izay zavatra dia aleoko aloha mandeha rery fa tsy miaraka amin'izan'iza sady hafahafa koa ny fahafahana maneho hevitra amin'izay tena hevitra manokana ary hevitra rery fa tsy voatery tsy misy manakatsakany. Mety tsy zarery mantsy mametraka zay fantan'izay hoe maninona ary mahery-lanto no mandeha rery ao anatin'ny resaka fanehoan-kevitra politika fa tsy any anatina antoko politika izy raha ohatra ka te-hisehatra amin'izay resaka politika zay. Eny ary iroso ao anatin'ny adihevitra angamba isika mahakasika ny zava-misy eto amin'ny firenena mahery-lanto raha misy ny fitondrana ny trosa indrindra tao anatin'izay enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena zay dia ity fitondrana ity ny arahantsika nahita fa tao anatin'ny fitondrana Rajaonary Mampiana nisy ny trosa fa tsy neopapana tahaka an'izao amin'izao fotoana izao tsika raha ny vaovao azo farany dia nahazo vola indray avy any amin'ny FMI mitentina 330 000 de dollars millions de dollars ny zava-misy anefa ohatrany tsy mandeha araka ny tokony izy mihitsy le fiainam-bahoaka indrindra fa any anatin'ny resaka sosialim-bahoaka inona tena mety mahatonga an'izay zavatra zay mahery-lanto raha ny fomba fijerinao ara-politika raha ny resaka trosa aloha sarotra manainga ny hoe ilaza hoe tsy hisy tsony ny trosa hoe tokony tsy trosa sika tsy zakatsika zany tsy zaka ny fanjakana tsy maharaka tsony ny hetratsika zany efa hatrany 1980 tany tsy naharaka ny hetratsika donc tsy maintsy mandeha amin'izay trosa zay tsika na tamin'ny andro ny président Valomanana koa fa tamindreo moa vao farafa trosa dia tsy maintsy misy zany na raha hiditra foto-dravitra azy tsika raha anamboatra ny lalana io fotsiny zao dia efa tsy maintsy mitrosa fa leo fomba fampiasana azy zany mba asiako teny kely misy averiko foana hoe rehefa manao ny zavatra io ianao mitantana firenena anankiray dia principe fondamental tokony apetraka dia hoe mila mamokatra io tsy vary any ao koa ny tertiaire ao ny industrie fa mila mamokatra ao ny tourisme ao ny mine zay aloha zany no principe fondamental mba hampihodina le firenena mba hampiditra hetra ary anome asa ho an'ny vahoaka zay zavatra important satria iny koa mitondra mampiakatra ny fahefan'ny vidy amin'ny vahoaka le fanomezana asa iny zany iny tsy voatery ny fanjakana fa fetsona ny mpandraharaha privé miasa ary mamoaka hetra sy mamorona asa izy zany mahazo tombontsoa amin'le vokatra ataony ka nefa ny azy zay zavatra zay zany ohatrany adinontsika ny zavatra mandeha aloha zany zao dia mitrositsika dia resaka téléphérique satria milaza hoe tsy tranga ny téléphérique mety misy ity zany zavatra zany fa raha ohatra ka io téléphérique io 151 millions d'euros zay 151 millions d'euros zay mety nahazo 3000 tracteurs mety nahavita lalana centaines de kilomètres
fa nefa n'izany zay dia nangonina teto Antananarivo dia anaovana télémétrique tsy fantatro 7 kilomètres iny sa 6 kilomètres inona zany le tena tanjony tsika ve anana moyen hitasomana ikarakarana an'io amin'ity fahantrana miopapana vao mipaso fotsiny ara zao iry amin'ny any ary dia iny ty tatahantro zareo ny boulon ny zavatra tsisy panneau visant ntsony eto amintsika tsisy feu tricolore ntsony noho n'inona satria angalarin'olona le vy dia izany firenena ohatran'izany ve taritanao ohatran'io ohatra hoe mandeha mividy inge ianao vidy ianao hoe kadiaka ohatran'izany tsara tarehy be mandeha mafy be fa tsy maintsy miaritra an'le sarety ianao donc ataovy miroso miaraka équilibré le fomba fitantanana an'le firenena fa tsy hoe misy revirevy ianao any an-tsainao any dia tia mirapiratra ianao dia iny zavatra iny hoe EPP misy parking dia aveo téléphérique dia aveo miami tsy hany fa hoe iny tsy ny zavatra tianao ny tokony ampiarina amin'ity firenena ity fa inona le zavatra tena marary amin'ny vahoaka ary oka mba handeha amin'izay ny politika ampanjakana fa tsy hoe andeha amina politika na merci président akory dia tsy maintsy mitehatehaka daholo mba azonao zavaina bebe kokoa ve zay resaka hoe politika merci président ka io le nazavaiko teo hoe ohatrany hoe tia nitodika any amin'ny daholo ny caméra rehetrarehetra dia hoe ay hatramina resaka lavaka kely roa teo tadrano tele dia avy any président Rajoelina tsy avy any président Rajoelina ny raha ohatra hoe téléphérique nge zao merci président Macron zany saina tokony tenenina fa zay le izy mba aoka rehefa hanao foto-drafitrasa ry any atsimo ireo zao tsy hitanareo aveo hoe raha zany 151 millions de dollars zany ve tsy navita pipeline firy tsy voatondraka daholo ve nao tsiny tamin'izany zavatra zany raha ohatra ka izany nefa nijany zany zao misy kere fa dia maninona ny zavatra ohatran'izany foto-drafitrasa ohatran'izany zany pipeline zany zao nanaovana oeraoera be tany Ambovimbe tsy mbola voasoratra na ny ariary ary ao anatin'ity atao hoe loi de finance dia aiza hono ny angalana an'io dia hoe ao anaty budget transversal hono le budget transversal koa mbola tsy mazava ny fomba ampiasana azy inona ny tena dikan'io hoe vola mipetraka ao fotsiny hoe budget parallèle ave zany sainy dia amin'izao koa mbola asiana resaka hoe hanao fond souverain amin'inona fa ngainao manana pétrole sa inona ny ampidirinao ao sa hanao trésor parallèle ka izay zavatra zany zany rehetrarehetra zany zany mila jerevana daholo eto amin'ity firenena ity aiza ny tena foto-drafitrasa maika anaovana ho an'ny vahoaka zay any tena zavatra tena ilain'ny Madagasikara fa tsy ny hoe nakany puy de feu président Rajoelina dia mitovitovy aminy dia hanamboatra Colisée izy tsy dia hanamboatrana ry tsy any no important inona ny ilain'ny vahoaka malagasy lalana ny ilainy tetezana ny ilainy tohatrany ny ilainy barrage zavatra ohatran'izany ny ilainy malagasy ahoana fampandrosoana fanatsarana nyity jirama ty eny nisy resaka jirama ihany moa atao iny koa zany mbola fanontaniana be hoe raha ohatra zany ka 250 mégawatts par jour lantsika eto Antananarivo zany ary rehefa jerevy ty délestage ampihana n'iny zavatra iny ve tsy efa 250 mégawatts izy rery ampiodina tsy fantatro téléphérique anankifiry zany mbe hoe ny famba nieritreretintsika sao dia hanao zérène napetraka atao tamatavy ny zérène vao mivelomina le izy maty daholo ny courant tamatavy tsy hivelo zérène tsy namokatra na 1 gramme nasisika ary ka zany eritreretra tsara daholo alohan'ny manao zavatra idirako resaka mine ifandraisanao somary natsidika ao ty rehefa aveo fa mialohan'izay ny mahatonga na somary miasista kely am'izay fanontaniana resaka trosa zay mantsy Mahery-Lanto iarahantsika mahita zao ny fitakiana karama tsy voalohan'ny fanjakana etseroa indrindra fa tamin'iny herinandro iny ohatrany nafana be tany Fianaratsoa sy ny maro hafa inona ny mety mahatonga an'izay hoe le gestion mihitsy ve tsy ao amintsika sa le fanjakana ny tsy manam-bola mahatonga an'izay zavatra zay sa hoe misy famotsim-bola ao ambadika misy antony maromaro le izy raha ohatra ka resaka tamin'le tany Fianaratsoa zany zao paty natonga an'iny ny paty zany mba nangataka hoe alohavy fa maninona ny tapahan'ny finance izy io tsy hoe tapahany ana tsy fantatro inona zany le fa teo any alanelan'izay amin'izao fotoana zao mbola be de be ary tena maro be organisme rattaché teo aloha zay navadika organisme d'utilité publique zany hoe navadika fanjakana zany
nefany a tokony andray azy zany ho mpiasa-mpanjakana zany reo olona reo fa tsy nampidiriny tao amin'ny loi de finance be dehibe mihitsy ny ohatran'izany fa tsy hoe organisme hafa ihany ary tena olona tena be dehibe raha hitanao angambany ao amin'ny MPAQ hoe taraina indray hoe zay financement banque mondiale taloha de tapaka zay financement BAD zay financement BEI PDB tsy voatanisako eto daholo ary nefa ny teo anelanelan'izay nge depuis 2019 nakaty nge nisy 1 2 3 4 6 loi des finances mivoaka initiale et rectificative de mbola adimy foana reo olona reo mbola ao koa ny resaka hoe ny indemnité an'ny resaka ny mpampianatra moa zany mazava ho azy fa ny non santé iny koa ny asian'ny CSS mbola resaka hafa iny mbola resaka reva aveo fa reto mpitsabo reto ao zany le hoe misy vola kely ny vola amin'ny trésor de atao priorité aloha le namanamana sy le anina rehetrarehetra le marché namana manodidididiny eo zay vao karakaraina ny nefany raha ny tena rigueur budgétaire ny règle na orthodoxie budgétaire tokony ny karama aloha ny solde aloha tsy maintsy alefa voalohany tsy izay ny zava-misy eto Madagasikara aloha daholo ny namana rehetrarehetra de aveo tsy ampitsony le vola anao ana de foropronina hoe mila manao vérification fa tsy voalohany indray de eo miano eo efatra volana satria tsisy vola tsony ao amin'ny trésor public de eo zany le solde mbola manano eo aloha de miandry nyity fenona de zay vao mody alefa tsikelikely korotana tanteraka mihitsy zany angivo resaka digitalisation io e ary io la PDB koa ny zavatra mbola tsy mety amin'io raha ohatra ka ianao ka hijeren'ny mpianatra hoe bourse de hoe j'ai inscrit zany de mahazo bourse atao nefa ny olona anankiray mety triplon mety inscrit izy première année deuxième année mety inscrit koa izy année filière hafa mety quadruplon de mahazo bourse inefitra zany olona io ao anatin'io bourse io mety misy olona efa miaramila ny sasany masera de efa hitanao milahatra hoe fa manino ty miaramila manao tenue ty ny milahatra eto de zay vao asorina hoe sao de tsy mety zany lasa anaovana oeraoereriny vola vatsitriny sy tosika fameno reny nahazo an'ireny zavatra iny ve zao mbola misy matadity amin'izao inona daholo mahatonga na mametraka an'izay fanontaniana izay mantsy mahery lanto manandafy ianao zao isan'ny resaka an'le resaka hoe ao amin'ny finance afaka ohatrany hoe samy manao zay tiany atao zany ny olona eo ambany ny fiadidiny lay filoham-pirenena lasa ohatrany hoe sarivongana zany raha toko hoe finance aloha de ohatran'ny fanjakana ray manontolo mihitsy misy blocage efa any amin'ny SG misy hoe mandeha zao de nandeha zao izy tam'le resaka indemnité de technicité iny totona avy any ny baiko fa manina ny asoronareo ny sorona baiko zany baiko midina avy any ambony de tonga eo amin'ny DGCF izy de rejeté eo amin'ny direction générale ny contrôle financier de hoe tsy hanao an'io zay fa andeha an-tany aloha ny avian'ny Cour des comptes te andray aloha zany anahana teo roa volana mamoaka ny Cour des comptes hoe favorable fa averena avoay par décret de eo indray de mbola mianana io de mbola eo tsika hatramin'izao le olona manarivony no tsy misitraka ny karama aminao ve zany hoe tsy mahafehny olona ny filohan'ny repoblika satria rahantsika mahita mantsy io zao ny ministre ny finance resahanao teo zay fa ny rahantsika nahita ihany keo ny zavatra vo samboaravoara taloha teo tamin'ny ministre ny serasera zavatra be dehibe ny fangaro zany ohatrany hoe samy manao zay tiany atao ny olona eo ambany ny fifehezan'lay filohan'ny repoblika tsy misy resaka hatram'izao zao ny ministre ny communication na de fa nangataka an'izay ara ny OGM hoe esory teo io aza petraka ao ministre tsony fa manala baraka ny asa fanaovan-gazety hatram'izao ohatrany tsy hainona teny ny aveo anivo ny fiadidinany repoblika manoloana zay trango zay zany ohatrany mampametra fanontaniana am'zay zavatra hoe inona mety mahatonga zay zavatra hoe tsy voafehy ve le olona io moa zany tsy fantatry na hofeheza maro ny olona io na reo olona reo mifehy azy fa raha resitsika ngeza amin'ny ministra ny serasera zany efa tsy zaka antsony tsy tatantsony fa efa tsy ampy azy tsony ny fahefana maha-ministra azy de lasa izy nakapince couponte de nasian'ny tapahana ny fesoan'ny concurrent nareo télévision
zay procureur nareo zany ve de mba totsaina ministra ny akoatra ny zavatra ny roaroa isakiny herinandro de ahitana scandale foana isy vadiny vady roa taona sy tapany de tsy mihesika ny filohan'ny république ary de mitehaka hoe izy ny tsara poindrindra de kaka ihany hoe fa inona marina moa zany ny tena hoe critère andraisana hoe tsara iny olona fa anazy moa zany io ka rehefa hoe anapaka ny filohan'ny république hoe ajana izy de ajanony eo ary mba raha-piongana anareo tsy tiako ny tenenina ankoatra zay raha reo ny hitany fa mety zany reo ny ekipikikaininy aminy manasa tanana eny ary tonga de ampifandraisiko am'izay resaka zay le resaka ministra telo andro de niala tao anatin'ny ministry ny mine zany hoe ny arenakibony tany moa zany manahoana ny fahitanao an'izay zavatra zay satria io koa mantsy mahery-lanto manandafy raha tsaivina kely de ny filohan'ny repoblika io mihitsy no isan'ny ny lokaloka fa ny vaty sosiny arena eto amitsika de ahafahana mampandroso any Madagasikara hatramin'izao varotra an'le resaka hoe fonds souverain averiko kely angamba aloha ny taloha nisy ny lokaloka tamin'ny président hoe misy zany émergence zany tonga le izy de hitany masoko soloky io za no niditra fitsarana milaza hoe soloky UM io tsy possible ho an'ny firenena zay mamokatra 12 milliards de dollars no manana projet ana 35 milliards de dollars ary ny projet ana 35 milliards de dollars iny koa tsy mbola misy para hoe inona ny production amerenanao an'iny retour d'investissement iny donc soloky io tsisy olona hoe andeha anome 35 milliards de dollars anao zany eto ambonin'ny tany raha ohatra ka mbola io ny bibanao za moa nitorina tamin'izany fotoanandro an'izany rehefa nyteneny io anao de nitorina de niteny koa ny resaka hoe aza tapahana de manière unilatérale zany prix du carburant de tsy maintsy miverina ihany moa izy taty arena za koa mbola niteny hoe aza ampidirina aza miditra am'izany rétrocession ana resaka hoe vola en banque centrale zany zay napetraka atao réserve appui en exportation atsika alefa atsika ry amin'ny anina ry iny mitsofoka de io saika tafakatra 5000 ny ariary de mbola miteny koa azao resaka fonds souverain io nefa avakiko io projet en prise io fa mbola soloko koa io tompoko ny aza diny de ity raha ohatra ka 0,6% ny vokatra eto amitsika ingeny vaty sosiny volamena raha soritsika zany grands investissements resako zany quitte faire QMM Ambatovia de base moa zany tsy fantatro hoe ahoana fa asorina zany reo 0,6% ary mba tsy revo moa reny olona mpikandraka volamena reny de hoe zavatra fikarin'ireny olona reny zay tsy misakafo intelo isan'andro malotoloto fiakandro reny ve no hoe andeha hoentinao anaovana fonds souverain ka dangereux zavatra io satria isy inona moa ty isy tendance zany isy fakapana hoe avadika ary indray ny volana de vao mainka opaka entre zao zany efa misy ny hoe dépense hoe ny budget transversal tsy mbola nahita an'izany naiza naiza fa teto amitsika ihany de io zany karazana caisse noire ao anaty fanjakanao de ampiasainy am'izay tiany ampiasaina azy raha ohatra zany ka mamoaka izy ohatry hoe 15 milliards budget injustifié de ampidirina fotsiny ataovy eo amin'ny rubrique caisse transversale raha ohatra izy zany ka te andeha hoerahoera anteko ananana kamila ohatra ny teo zao nisy hoe 2 milliards d'ariary herinandro ikarakarana amin'ny bary haha fotsiny de tao anatin'ny budget transversal io tsy ny budget en sport mihitsy ny alainy am'izany tonga de fotsiny budget en sport ananana zany zavatra zany tsy misy ny ao amin'ny présidence koa zany misy hoe caisse noire présidence caisse noire PM fa kely iny fa io lalaovan'ny finance 800 milliards io d'ariary am'izao de zany zany fomba fitatanana ny firenetsika ka reny zany zavatra zany
tena mila tandremana de eo koa mbola teneniko amin'ity resaka hoe an'ity io nge le hoe andeha aka zao izy a périmètre pilote ao Mananjary hoe andeha anaovana hoe ty hony zany nianina anamboara aza diny président fa monsieur Constantinos nge no manana mikarakara ny zavatra io ary io tany io mbola hidivana amin'ny tompony le tompony périmètre ary mbola ao anaty tribunaly amin'izao fotoana izao le monsieur Constantinos io raha ohatra ka hazava kely izy niaraka tamin'ny premier ministre Mahafaly Olivier nanao permis biométrique tadidinareo angamby iny de soloko be iny de mbola zany sao de hidika izy ndray président de hoe hiditra amin'io mbola resako koa ny resaka chrome hita malagasy ngamba-tsika tsisy tsy mahalala fa tsisy voalohany karamandreo ngamba nefa nioatra ny 13 mois na 14 mois zay na efa misy amatona misy ny raha tsy diso fa nefa ny amin'izao fotoana zao reo olona reo raha ohatra ka $242 ny prix médiane ny cours ny tonne ny chrome eto amin'izao tontolo zao varotany direction générale $80 io zavatra io de varotany amin'ny GMF de iny makany sinoata hoe yong ny tamatavy any de le vahoaka kely ve efa tsy mandray karaha mafiry volana de mbola misy mahita bisina be $145 par tonne nge zany ny alainy miditra any aposina fa tsy miditra any fanjakana zany ny zava-misy iainatsika eto Madagasikara de aiza moa tsika tsy anitra raha ny fahitany Mahery-Lanto manandafy anazy ve hoe le code minier no tsy mipetraka araka ny tokony sa tokony anova code mihitsy tsika zany amin'io resaka arenan-kibon'ny tany ito amintsika io satria arak'izay lazainao zay hoe ilay gasy kely mitrandraka vatosoa ary ambany ariva no andrandraitsika anavitra n'ity firenena ity arak'le lazainao teo amin'izay resaka hoe code minier zay ny resaka code minier nge io moa mbola adihevitra be hatramina resaka mo mbola hidivana daholo eo anatiny eo fa tsara fantatra mivoaka malagasy fa hatramin'ny 2011 nakatingy mbola tsy vita ny code minier ary mbola tsy misy délivrance ana permis d'exploitation na PE ana périmètre efa 10 taona lasa zay nefa tsika mirehare milokaloka tsika hoe ampiakarina 7% ny vokatra ny PIB ny parany mine eto Madagasikara nefa na io raha tsy vitatsika io code minier kely io efa mipetraka ny ohatran'izany keo zao ny resaka ristourny le ristourny resahantsika le hoe 1% dratratratraina fantatrareo moa fa tsy voaloha akory tsy afaka nandohana iny tsy hoe Ambatovy na i QMM man tsy te andoha fa ny fanjakana malagasy no tsy namela azy nandoha satria ambigu le texte tao anatin'ny code minier momba ny loi sur les grands investissements miniers de tsy afaka naloha akory le 1% raha sy taty amin'ny 2018-2019 taty mbola mipetraka ao anatin'io zavatra io tsika nanamboatra ny constitution ao anatin'ny constitution atsika zay 4e république zay nataon'ity fitondrany ity misy soratra mazava tsara hoe misy ny faritany iza ny entité amin'ny faritany satria io tokony andray le part tao amin'ny code minier ohatra misy mandray hoe misy mandray ny commune misy mandray zao tsy nisy resaka région tam'izany fa de io zany misy part ny fanjakana foibe misy part ny commune misy part ny faritany de le part ny faritany de entité inexistante le izy de izy ny anosiny an'izany io nefa tsika ihany manamboatra texte tsara talehibe tsika de asitsika hoe faritany de nefany tsisy akory le faritany de eo zany mampieritreritra de aveo tsika manao gouverneur de atao vaovaina le anarana de iny gouverneur iny koa mbola miady satria ao anatin'ny texte réglementaire de hoe ny préfet no chef de l'administration de inona zany tena asan'ny gouverneur de izy fanitsakitsaka io de miadyady io de fandrokandroka io inona tena hitanao hoe point faible na hoe zavatra mety ho fiatraika an'izay zavatra zay raha sanatrika hoe miroso amin'io resaka fonds souverain io tsika raha misy zay zavatra zay tsy miankina amin'ny ministère en finance atsony zany fa
misy fanjakana hafa ve zany de hoe anao budget parallèle de inona ny ilana an'iny zavatra iny anaovana fond de propagande tsy fantatro inavy mazava tsara ve inavy no zavatra alefa ao anatin'io zavatra io ary ahoana fomba andefasana azy ahoana le circuit an'le vola iny etra miditra de mandeha makatsy makaroa de miditra atao amty atao hoe fonds souverain mbola opakabe zany zavatra zany a raha ny fidiram-bola tompoko niditra avy amin'ny pierre précieuse année 2018 4 300 000 dollars de 2017 izy a mbola 2 700 000 dollars de izany zavatra zany ve ny ananganana fonds souverain sao de mba imezan'ny olona tompoko fa de mba eritreretra tsara aloha amin'ny manao zavatra aza manao foana satria vao mainky ho potika ty tany sy fanjakany ty vao mainky ho destructuré efa io sisitsika efa io sisana ny jirama de mbola osimbana am'izany hoe knapsa zao alohan'ny atongavan'ny elandra olona teo 300 milliards d'ariary ny vola tao amin'ny knapsa misy milaza ve zao hoe firy ny vola amin'ny knapsa volam-bahoaka reo atsembohan'ny olona reo hijereva misotrondronono nametrahana andreo tao fa tsy hoe vola anaovana kesy na trésor de guerre na zao na hoe ampindramina ny olon'ery na amelomana ny jirama nefa an'izay zao ny zava-misy andoavana ny karaman-jirama satria misy réserve tao amin'ny knapsa tao amin'ny inona moa le kona le any somafara izy zao nanao somafara resaka portage sy ny anina nisy 50 millions de dollars atao fotsy tanteraka le hoe vola nampindramindramina tany amin'ny banque inona moa ny anarany iny de maty tanteraka zao somafara opaka loatra le fitantanana mila transparence koa ary aza langalangana ny vahoaka langa ataonao androany io nge rapitro de hita inona mitaingina train de manao an'izao a fa ianao ve mahita hoe mandainga le fitondrany ohatra ka mahatsapa antena tsy managny aloha izy da firenoniko zany miteny kokoinona moa izy hoe mahatsapa ve izy miteny io fa zavatra marina ny tenenina mandeha izy de hoe raha tsy androso am'izao Madagasikara de tsy androso possible ve tsy andro propagande tsony izy zao président zay ny tokony fantatry le olona zay fa tsy fandaingalangeto foantsika de tsy mitondra makaiza ary le lainga rapitso ngeny de hita de loha masina ny fianarantso zao tsisy mandeha misy mandeha anankiray fa tsisy frein de le misy frein atao atoriana de resaka politika vetivety sika ahoana ny fahitanao an'le resaka fahaizan'ny fanjakana mametraka ny fampiavanana ara-politika eto Madagasikara am'izao fotoana zao izy ve aloha tia metraka an'izany fampihavanana zany eo fotsiny ny zavatra tena mampahagaga satria raha ny tena hitako ny zavatra hita amin'ny politika am'izao nge ohatra ny tena politika hoe ny tena politique de communication am'izao de efa nienjehana ny Ravalomanina zay efa tsy teo tsiny efa 10 taona lasa efa 10 taona lasa zay nge zao ny zava-misy vao misy zavatra de ay Ravalomanina ary nanao an'izao de rehefa nanao an'iny ve Ravalomanina de mampadio any zavatra ataonao zany fa zay misy tantany tsara le firenena de tsy mila mamoroporona zavatra fa de anao atsanga tsy amanorana rehetrarehetra ry de ay satria Ravaly nanao an'izao entsikenjehana fahatany eo tsy tiana tsony moa ny any fa de izay tsisy zany resaka fampihavanana zany am'izao fotoana zao amin'ny kranisy zany zany nanoana an'io voalohany fa aminao ve raha ny fahitanao an'le izy hoe tsy te hametraka an'izay mihitsy zao fitondrany zao sa hoe inona ny mety mahatonga anazy tsy haiko aloha fa de io moa zany ministre ny communication ngeny anany gouvernement reny zany fitaratra atao reny reny mitondran'ny politika de bon nareo mahita azy hoe reny zany ny zava-bitany tsarasaratsy aloha ny vahoaka ny tsara fa ngamba ny tsoatran'io ny cote-ny président ny république io raha ohatra ka mba nandala an'izany zavatra zany izy hoe président ny république manao discours à la nation lozana manompa olona ry ny zavatra ataony non tsy amiko zany tsy mandala an'izany ary zay no antony nanao anako azy tamin'ny mars 2018
zavatra fantaniana rainy napetrako azy tena misy dikany mananjanja aminao ve mavesa-danja aminao ve ny atao hoe stabilité politique eny izy izy ianao tamin'izany mbola tsy nafantatra hoe mandaingy aminao izy zay zany ko de io raha mahita io zany vokany tsy misy dikany aminy ve le izy ireo ny zavatra ataony hatramy mampisara-bazana de hoe rehefa seposepotra vany izy de hoe atambatra amin'ny bary ty lasa resy lavandraiko tsy hita hoe ahoana ny anaovana azy fa zay indrindra hoe raha misy fitondrana tena mahay manao diversion mahery-lanto ity fitondrana ity tena enjana indrindra amina resaka diversion raha voatra hoe misy resaka mafampany eto amin'ny firenena tonga aingana be zay resaka diversion zay sa manahoana fahitanao anazy manao izy tena manao be misy ny izy tena manao à outrance misy ny azy ny diversion fa le hoe mahay mamperitreritra kely ahy ihany reny ve ny atao hoe mahay ohatra ny maladroit be ary ny fijeriko azy eny ve de misy zao ny aferany pokany izy mivady ny tan'le actifitifitra artiste etseroa satria rafla de vadina diversion izy de ny diversion mba hitany de hoe lotonako ny olon-dehibe ao anaty fitondrana hafa zay ny hitanareo hoe olona mahay mo anjaranareo mahita azy fa de hoe firononako hoe tondra volamena be de be tsy liva nefa tsy nahitana nakiraha maray tsy haiko re zany ny eritreretinareo mahay de toizy hoe de rehefa milatsaka de aza afahany metsiny fa ionge iongana io raha izao e inona mahatonga anao hoe iongana io ka betsaka nge ny tantara efa miverina tiako tenena hoe maheny feom-bahoaka mieritreritra an'izany ve mahery-lanto mahasamy teny an'izany eto amin'ity plateau ty sa inona mahatonga ny mahery-lanto zany mieritreritra an'izay zavatra hoe io iongana io na ny olona hitako nisan'andro ary na ny olona miresaka amin'ny Facebook io fotsiny jereva izy nge mpamaka Facebook e io jereva hoe ahoana ny ressenti an'ny olona am'izao farany ary araka lefa nyteniko teo hoe somary iverina kely amin'ny resaka fond souverain ty satria ty isany vaovao mafana be am'izao fotoana zao no sady ohatrany mampieritreritra ihany mahery-lanto manandafy ao anatin'ny zao zava-mitrango zao satria lasa ho karazana hoe fampiasam-bola parallèle angamba nilazako anazy hoe vola miaraka mizotra anakiroa samihafa no hitrangy eto amin'ny firenetsika aminao ve mety ho ambadika famotsim-bola sa inona no fomba fijeresaka financement parallèle nge efa nisy tamin'ny président Safi Albert zay nge nampiongana azy taditinareo tsara angamba iny Flamco mbola reo olona reo ihany ake nanao ny MSPEM mbola reo olona reo ihany olo John Raboana ny miaraka amin'ny Brice Andrenasolo manao ny fond souverain io de ty mampirevirevy ny ty atao hoe filohan'ny république koa moa zany ngamba tsy de ampianina loatra de efa mijoboka ty io efa impiry reo mbola tamin'ny Cool Roger koa premier ministre Cool Roger mbola reo ihany ko no saika andeha ampijoboka ny Cool Roger hoe apindrana 100 milliards de dollars any Madagascar ho ny Chine iny fa nijoboka 2016 vao mifoaka ny vola niditra phase intérimaire tsika jusqu'en 2016 2014 zany zavatra zany niseo zany daholo na anisan'ny nampiongana any président Rajonarmampiana neny fanaovanaovana foana eny satria takany ny FMS Banque Mondiale ay ozy izy nidiny nefa tamin'ireny zany tsika efa hoe malalaka ny lalana 15 décembre 2008 tsika no nidindreo ny robinet de efa tonga am'izay zany ny fanjakana hoe tena izy lanim-bahoaka tokony nalalaka ny lalana tonga reo John sy ianareo de iny de raha ny fahitanao anazy hoe le critère am'le olona apetraka manodidina ao anatin'le fitondram-panjakana mihitsy ve ny tsy ampy mahery-lanto manandafy sa inona sa hoe tsika lany olona manam-pahaizana no mahatonga zavatra satria zay le hoe scandale be dehibe tao anatin'ity fitondrany ity ohatry ny olona be afera daholo ny manodidina n'lay fitondram-panjakana ny gasy miamahantra be afera na tsy de amplo reny ohatran'ireny olona ty ndreny ka zay ny teneniko hoe efa tsaka rehefa tonga ve io 330 millions azotsika non remboursable zany tehaka fa inona ny anotretratsika an'io mandeha hipakany amin'ny vahoaka ve le izy ifantoka any amin'ny resaka famokarana zay ihany mbola averiko no mampandroso ny firenena anankiray sa
andeha amina resaka oeraoera de hoe zay ampamiratra amin'ny président no atao eo tena fanontaniana mipetraka ary io moa zany tsy fantatro na ahoana na ahoana ny enerina na mety higadra hitanao moa zao an'izao fa za ndray tompoko de tsy angihina amina zavatra ohatran'izany raha ohatran'izany anaovanareo amin'ny fireneko ka zay indrindra mantsy hoe sao de mba alahelo tseza na alahelo toerana ary satria misy olona maromaro voatonontonona teo nisy afera maromaro navoaky ny mahery lanto teto anatin'ny fandarana dinga tamin'ny tenrany ity sao de mba alahelo tseza ny any mahery lanto manandafy mahatonga anao manao karazana famoaka ary tsy iza fo olona ambony indrindra tao amin'ny fitondrana nge no miady hevitra hoe aiza ny ametrahana an'io fa zange ny nanda inona natonga anao nanda satria tsy mifanandrify amin'ny toetsaika fa tsy mifanandrify amin'ny toetsaika hoe mandeha anao de mamono olona ria be riraria olona mpivarotra lasopy de tenenanao fatahalo de alainao de toranao trany de avy hoe rosinao bulldozer ametrahana fatina tsena mora zay tsy fantatro na miasa am'zao na tsy miasa akory misy tafotsiny zany mba elanelany tamin'ny any mafana loatra hono ny atandroy de mba asiana tafo zay ka za tsy afaka hiasa amina fitondrana ohatran'izany fa izy ny antsoaka fa tsy asa am'izany eny ary mamaraparana ny resakytsika mahery-lanto manandafy inona no karazana tsipiteny avy aminao ho an'ny mpiaino sy ny mpanaraka ny fandarantsika amin'izao aly zao zay ny tsipiteny raha ohatra ka hoe azontsika zany io vola io 330 millions non remboursable ny vola resana TPFIK aloha tsy resahako zany iny fa tsy de hitako loatra ny intéressant raisy ireo vola ireo ampiasa ho an'ny tokony ho izy ary azadiny principe fondamental famokarana ny voalohany mba hitombon'ny asa mba hitombon'ny hetra principe fondamental faharoa ny vola de atao priorité ny vola ampiasam-bahoaka vola ampiasam-panjakana ny solde fa tsy hoe zay vola kely ao ndray de apariparitaka ary de irehatra nge ty tany ty ka jerevy ireo zavatra ireo paty CSS bourse ampianatra ho avy koa ty bourse manaraka mois de décembre tsy maintsy efa tena miracle mihitsy nge zany hoe etreto hoe mpianatra tsy nandray bourse 7 mois zany efa tsy nihetsiky ireo mpianatra io fa misy limitiny io tena misy limitiny io zavatra io ka zay ny teneniko tatano tsara le firenena aza de tendakanina loatra nareo rehefa misy any atao priorité re tompoko ny solde sy ny bourse raha ny HC mo ny heure complémentaire sarotra ny amoaka an'izany hoe 15 milliards indrepandea zany fa sy échelonnement mazava io mba ahastable an'le fampianarana eto amintsika mahastable amin'ny fampianarana mahastable amin'ny fanjakana rehefa tianareo ikorotana io de akorotany mareo de itsika mahita azy eny ary mankasitraka anao mahery-lanto manandafy nanaiky ny fanasana tato anatin'ity fandarana dinika ity tsara patsahivina atrany moa fa i mahery-lanto manandafy dia mpanao politika mpisehatra politika mpanaramaso ihany koa ny raharam-pirenena ankasitrana feno ianao nanaiky ny fanasako tamin'izao alina izao be de be ihany koa ny vaovao azo ny vahoaka malagasy mahakasika ny fitantanana ny raharam-panjakana ankasitrana teknisianina isaorany ianao mpijery sy mpiaino nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany azadiny fa misy foana famerenana ny fandarantsika na amin'ny fahita lavitra na amin'ny onjam-peo mandritry ny herinandro ity mandrapitafa tompoko